Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Tsy anginao noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsamiteny ao noho ny amin'ny Jerosalema. Mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehatra. Amen. Ivavaka tsika tompoko. Endre zany fitiavanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, fa de tsy mangina tokoa ny anao miasa tsy mba matory. Ary zany mbola nahavelonay natrapa-monjenanay tsiraray avy, na tratraranay zao maraim-baovao zao. Mankatelina mankasitraka mioby anao mitsoka anao manome voninahitra ny anaranao, ray Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra indrindra ny fofinaina sy ny fahavelomana, zao omenao anay tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ary indrindra anomezanao anay ny teninao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, ahafanay mivelona sy mivoky eo aminao lay ony ny rano velona. Mitenena ra Jesosy araka ny fombanao, fa vonin-kiainanao izay mpanomponao, indrindra ny vatsim-panahy avy aminao, ahafanay mamakivaky izao tontolo andro izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, no angatanay sy anaovana izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Manonona ny fitiavana sy ny fiadanana ary ny faharipo avy amin'ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ho antsika tsiraray avy. Ary dia mpifaliana mandrakariva no ahafahana miatrano amin'ny tokantranontsika tsiraray amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 1:2. Ary koa ny Hebreo 2:2 tapany 2. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra Andriananahary dia Jehova no miteny, ka miantso ny tany hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany. Dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany. Izany andalan-tsoratra masina anankiroa izany no anairana ny saina sy ny fomam-panahintsika ka idirantsika amin'ny lohateny hoe miteny amintsika Andriamanitra. Miteny amintsika Andriamanitra. Samy mahalala sy mahafantatra ny kristianina sy ireo mpino rehetra fa i Adama sy Eva dia tsy nankatoan'Andriamanitra. Mety ilaza sy efa nilaza angamba isika tsiraray avy amin'izao fotoana izao, fa raha isika no teo amin'ny toeran'izy ireo dia nankatoa sy nanaraka izay lazain'i Jehovahandriamanitra isika. Ndry sy anefa, fa tao mamitaka ny tenantsika isika tsiraray avy, satria faly hanome tsiny fotsiny any Adama sy Eva. Ary ino tsy mahita sy tsy mahatsiaro tsika tsiraray avy na ny fiainantsika amin'ny andavanandro, ny isan'androntsika, ny isan'oratsika, ny isa-minitratsika, ny isa-tsekondrantsika. Matetika dia miaina amin'ny langa isika, ary izay no nahatonga ny teny teo mamitaka ny tenantsika isika. Metraka fanontaniana amintsika tsiraray avy aho anio manao hoe, tamin'ny fotoana izay nanarahanao na nanapahanao hevitra hoe ino an'izany Jesosy Kristy izany ianao, toerana manahoana teo amin'ny fiainanao re no natokana ho an'Andriamanitra sy ho an'i Jesosy valio tsy ampiolakolahana izany fanontaniana izany. Valio amin'ny fototsotra sy marina, tsy amin'ny fiatsaram-belatsihy. Ary amin'izao vanim-potoana izao, aiza ho aiza eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ny toerana izay ametrahantsika an'i Jesosy Kristy Tompo, izay miteny amintsika tsy mitsahatra. Dia mipetraka indray ny fanontaniana faharoa hoe, ahoana marina moa ny fahafantaranao ny momba an'i Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra e? Ny tsiraray ihany koa no afaka hamaly izany mazava tsara ao anatiny ao. Fa tsy misy olona hafa afaka hamaly na handray ny toerana izay misy atsika hamaly ireo fanontaniana izay napetraka ireo. Fa anio Andriamanitra miteny sy miantso, mitany sy mimponina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Efatra amin'ny taonjato maro no miteny izy, ary mbola miteny ankehitriny.
dia hiteny foana tsy hitsahatra. Manana fomba samihafa izy hitenenany amin'ny zanak'olombelona, kanefa maro tamin'izy ireny no tsy noenotsika sy tsy nakataovintsika. Ary izay no nandefasan'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy Tompo hidina tety ambony tany, nakany ny endrik'olombelona nitovy amintsika mba hampita ny hafatra izay tiany orenesintsika. Teo no nampisehoany fa Andriamanitra fitiavana izy, ka nomeny Jesosy Kristy Tompo mba hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Dia izay mino ny anarany ka hitondra ny fiverenany fifandraisantsika indray amin'Andriamanitra ray. Raha mety isika ankatoa sy anaraka ary anatanteraka ny zavatra izay lazainy. Jesosy Kristy Tompo no nampitondrain'Andriamanitra ray sy nampitenenany tamintsika izay nitondra ny teny faminaniana. Jesosy Kristy Tompo lay feno fataterana tsy ampiana zavatra hafa intsony, lay teny tonga tonfo teto amin'ity zao tontolo izao, lay manana fahefana feno tsy misy mitovy aminy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Noho izany mila mihaino ny teny sy ny feony ireo izay milaza fa mpanaradia azy, satria izy ihany loharano hipirany famonjena mandrakizay sady lay mpanalalana amintsika sy Andriamanitra. Jesosy Kristy Tompo mantsy dia voatendry ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, ary izy koa no mampamirapiratra ny voninahiny. Naneho ny endriky ny tenany indrindra izy, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany. Manao ny fanadiovana afaka amin'ny fahotana ary mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Izay ny maha Andriamanitra azy. Ireo santionany toetra atao hoe toetra fito lehibe ireo no mikasika an Jesosy Kristy Tompo amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Voasoratra izany ao amin'ny andininy 2 sy ny 3 ao amin'ny boky izay novinakitsika teo. Ry havako ho malala ao amin'ny Tompo, izay rehetra miaino izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity. Andriamanitra no miteny amintsika amin'ity anio ity, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izay nirahany koa ekeo izy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fonao manontolo raha te ho velona ianao. Amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka amintsika ny voasoratra ao amin'ny boky Nomeria 7:7 manao hoe: Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, na zanak'olombelona ka anenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Ary Jesosy Kristy Tompo io no maniraka ny mpanompony eo amin'ny saha. Noho izany enoy ny mpaminany izay nirahany Jesosy Kristy Tompondray ho eo amintsika, satria miteny tsy mitsahatra amintsika lay Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra, isika kosa anaiky haino ny feony. Vavakitsika tompoko. Misotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misotranao satria tsy mitsahatra amin'ny teny aminay ianao. Nialan'iny ianao nandefa Jesosy Kristy Tompo zanakao ny teny aminay, izay efa nekenay andidy sy anapaka ny fiainanay. Ary efa lasa niakatra teo tanàna ankavananao Andriamanitra ray Jesosy, dia mbola nifidy mpanompo ianao hitondra zany hafatrao izany. Ampianaro izay tsiraray avy Jesosy ara, anokatra ny fonay sy ny sainay amin'ny alalan'ny fanainao masina, anaiky hiaino ny faminaniana sy ny hafatrao izay hoentin'ny mpanomponao dia le mpaminany izay nirahanao sy ny apôstôly izay efa nofinidinao. Jesosy malalo manaiky anao izay ary vonina ny haino ny feonao. Mitenena mandrakariva Jesosy aza mitsahatra amin'ny alanan'ny mpanomponao tsiraray avy, fa voninkiana anao izay mpanomponao satria te hahita vokatsoa izahay eo amin'ny fiainanay, manomboka eo amin'ny ara-panahy, ara-tsaina ary ny ara-batana. Dia ho tanteraka aminay tokoa ny Jesosy ny tsodranao masina manao hoe fitiavana mandrakizay noho ny tiavako anareo, ary izany no nampaharetako ny famindram-poko aminareo. Aleluia. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko
satria Jehova efa nanositra itory-teny somafaly amin'ny mpandefitra ary naniraka azy sitrana ny torotoro fo izy ary itory fahafahana amin'ny babo sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Itory ny taona akasitrahany Jehova sy andro famalian'Andriamanitsika. Ampionina malahelo rehetra hanolotra ho an'ny malahelo aoziona. Izay manatsofina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy masina ho an'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika kosa ny fianonan'ny teniny. Amen.